Nanao ankamoka ireo sojabe eny amin'ny fokotany Antanimalandy amire olana mahatonga ny aditany eny an-toerany. Natao io fakan-kevitra io mba ijerena ny vahaolana amin'ny resaka aditany eny amin'ny fokotany Antanimalandy zay sesilany tokoa ny aditany teny an-toerana tamin'ity taona 2017 ity. Ny lehibe ny fokotany eny an-toerany no nitarika ny fivoriana niarahana tamin'ny komity pokotany teny amin'ny École du Monde ny sabotsy fa enina ny volana May taona 2017 lasa teo iny. Ety amin'ny fokotany zany magnafitra zay rehetra manana tany ety Antanimalandy mba ho tonga gn'adion'ny tany zay tany tsy voadio ary zay olo mampagnofa mipetraka ety Antanimalandy oka ho ampandalovigny amin'ny fokotany ny olo vahiny apetraka ety amin'ny fokotany Antanimalandy fa anisany manahirana zay amin'ny fitondrasana zany fidiran'olo antsokosoko tsy fatapiaviana zany. Napetraka ihany koa ny paikady iadina amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ao amin'ny fokotany Antanimalandy. Zay vahiny miditra mila savegny ny fitondramonina azy ary zay olo misy vahiny amin'ny toerana de mila tokony mampilaza malaky amin'ny fokotany reto quartier mobile natsanga isapatra reto atokony hiasa atokony ho ajain'ny olo isaka le manana trano. Zay zany ny solution atao raha misy olo tsy magnara-dalàna amin'izany olo vahiny ndraiky olo tsy manana carnet maditra zany de zay miara-miasa amin'ny tompony andraikitra fandriam-pahalemana tonga de mandefa tatsiagny zahay iarany magnasazy olo anankiray na rosina miala atao amin'ny fokotany izy satria magnandoto fokotany misy zay. Ampiarina avy hatrany ireo fehinkevitra nandritra ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny sotrabe sy ny komity pokotany eny Antanimalandy mba ahafahana mijery vahaolana amin'ny resaka aditany sy tsy fandriampahalemana eny an-toerana.